Manoloana ny tsy fanjarian-tsakafo mianjady amin'ny faritra Atsimo iny dia nitondra fanampina ny any amin'ny faritra iny ny ministeran'ny fiompina ho fitsinjovana ireo mponina any an-toerana tamin'ny herinandro lasa iny. Manoloana ny tsy fanjarian-tsakafo mahazo ny faritra Atsimo nosy iny dia nitondra fanampina nahitana ladim-bomanga 7 taonina, tahona mangahazo misy 5 alina, masombolina ampemba milanja 57 kilao ary masombolo tsaramaso fotsy 7,5 taonina ny ministeran'ny fambolena. Olona misy 5 alina sy 2 hetsy mitsinjara ao amin'ny faritra Iorombe, Anosy ary Androy no azo tombotsoa amin'izao fanampina izao. Tena mahafapo anay aloha ny fandesanareo ny taombalahazo aminay ity miaraka ny tao bageda. Zahay tena fanamboly amin'io. Tsy misy ny orana mba fatondranay indroa indray dia fa vokatra. Namaina ny andro maharitsy hainandro ny balahazo sy ny bageda. Ka io mety io sady vokatra mahay atoy. Ny toetany io mitovy io ny fambolena azy ndra agnagny ndra agnatika zao koa tena mitovy aminy ary vokatra sady mamonjy andreo. Nanomboka ny vidiana 5,000 ariary tokoa ny tahona mangahazo iray amin'iny faritra Atsimo iny noho ny fahavitsin'ny sakafo. Nahatsikaritra araka izany ny ministeran'ny fambolena fa ny fambolena ny paikady maritra entina hitsinjovanareo mponina any an-toerana. Azo hanina avy hatrany ohatra ny vomanga, azo ambolena ny tadiny sy ny taho mangahazo ary azo amidy sy azo naloha ranombola ihany koa nefa ny vokatra. Fanomezana masomboly aloha mba hisorohana ny mosary dia sakafo. Raha mba azo saboina zany dia le masomboly. Fa na vola na raha aza omenareo dia olany foa fa iny fambolena io fiaignanay itiky dia afaka mba mora isan-kerinandro izy na isam-bola dia ahafahanay manao ny tanjonay ma zany amokatra maro resaka taombalahazo fihinanasesika ny faritra Atsimo. Fandarana asa maro no misahana ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo any amin'iny faritra Atsimo nosy iny. Isan'izany ny FAO, ny PAM, ny UNICEF ary mifameno tanteraka amin'ny andraikitra sahan'izy ireo izao asa nitotosain'ny ministeran'ny fambolena izao. Itsendanina dia efa mijery ny paikady maritra famatsiana rano iny faritra Atsimo nosy ihany koa ny fitondram-panjakana.